Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray rasana babalana ny onona amintsika amin'izao fotoana izao. Falibenay tena komena aminao eto androany ary dia manonona ny fetana tompo amintsika tsiray avy izay tratranjo eto amin'ity androany ity. Tonga ilayntsika anatin'ny fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio dia ny groupe izay maresy izay miaraka amin'ny isan'andro manotosana izao fandarana izao. Dia falibe mihitsy mahita anao eto ary dia matoky sy mino fa hatratramin'ny farany ianao raha hiaraka eto ilayntsika ao anatin'ny adiny iray sasany iny raha antsika eto dia matoky fa hatratramin'ny farany ianao. Ary zaho koa dia teny hoe raha androany anao vao tonga eto dia teny aminao hoe misy tsy kisendrasendra akory izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary tonga aminao ny antson'Andriamanitra ka dia teny aminao hoe maharetatra amin'ny farany mba-pahasoavana ho tahian'Andriamanitra ny ianao ary nizaniza ihany koa mandray an'izao fandarazanao any tokantranony dia inoko fa dia hoe ny fiadanan'i Kristy ny fitahian'Andriamanitra ameno ny tokantranonareo tsirairay. Misaotra nareo fidy araka aminay eto androany. Zaho koa matoky fa ifampahiredraindray tsika amin'ity androany ity ary maly moa tsika tsy nisy fandarana satria elana tsiny satria tsy teto atoerana kely ny tenako androany somary lavidavitra kely naleha dia tsy maintsy mba nanomana kely ny dita amin'ny maly sy ao ihany koa hoe tsy niary toro satria dia nandeha lavidavitra mihitsy tamin'ity androany ity nitondra fiarakotika dia tsy nisy fandarantsika fa etsika androany dia aza manaiky raha tsy mahery ianao mivoaka eto amin'ity androany ity maretatra amin'ny farany. Dia tahiny tompo mba mila confirmation kely aminareo azafady. Ranabavy Erika no hitako niditra voalohany taty androany. Zay ve no marina Erika? Satria somary efa lasa kely le anarana vao naveriko tany amin'ny voalohany ka sao dia misy teo alohan'ny Erika nareo fa raha nitako aty aloha dia Ranabavy Erika Raka no niditra voalohany teto androany. Marina zany miarika kely confirmation anareo zany dia avy eo izara-tsodrano dia hanomboka ny fandarana isika rehetra rehetra. Halleluia. Ao ve? Kotaleoniny tany ozy Marizo raha ny aty amiko aloha Kotaleoni ary mbola tanerinany Erika Todo sy Linasy Ajadomona raha hitako aty Erika Raka Erika hitany ankizy ony eny ary Erika Raka zay koa ny hitako aty fa manamafy fotsiny moa zaho
misaotranareo na maly a de tahitopa raha nabavyrika zany nahazo nytsodrano androany a de miaraka amin'zarehetrarehetra zay any Madagasikara ihany koa de mandray an'ity tsodrano mahafinaritra be teo amin'ny exodosy a exodosy toko 17 andin'ny 7 amin'ny aran'i Jesosy a exodosy a toko 17 andin'ny 7 a ho andra nabaverikaraka sy nareo rehetrarehetra any Madagasikara mahazo an'ity mana hoe fa hoy kosa Jehova izaho mpandalo fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao fa hiantra zay hiantrako ary hamindra fo amin'izay handrako fo ary koa izy tsy mahazo mita nitavaka ianao fa tsy misy olona nahita ka ho velona de hoy Jehova indro misy fitoerana eto anilako de hijanona eo ambony aram-bato ianao ko raha mandalo ny voninahitra de ataoko eo tsy afaky ny aram-bato ianao ka ho saronako ny tanako ianao mandra-pandalako de anaisotra ny tanako koa ka hitany voaka ianao fa nitavako tsy ho hita. Alleloia. Nitsodranonareo zany androany de zao manomboka eto indray a de Andriamanitra mpandalo ny fahatsarany rehetra eo amin'ny fiainanareo manomboka raha-pitso a. Alleloia. Isy fahatsaran'Andriamanitra tena ataony mandalo eo amin'ny fiainanareo. Misy zahatra zay tsy takatry ny sainareo a inoy izay a raha tena inonareo izay a de voafonareo raha-pitso de zao tenenina hoe vonina Jehova hoe ahitan'le fahatsarana ampandalovinao eo amin'ny fiainako de ampandalovin'Andriamanitra eo anoloanareo a izany fahatsarany zany de raha pisonareo vakivavy hoe tena nitsodranona i Jehova Andriamanitra. Alleloia. Zay nitsodranonareo androany a Jehova ny ampandalo ny fahatsarany rehetra ho anareo a na rehetra any Madagasikara sy ranabavy a Erikaraka eto Frantsa de tahinin'ny tompo a isika rehetrarehetra. Zay no ela ndolo tsika ifampiarahaba ranabavy Erika de naranaraka azy tao a i Ajadomona ranabavy Lina tahin'ny tompo tojo Erikaraka Koda Leoni Lovlitina ranabavy Lina Angelina Diamant razana soa Sylvie razana Monika Tongasoa Daolo i Kadaka Malala Mami Ajadomona Marina Tiana Solina Fabiola Yama Ajaska Patitsy androany zay sy anabavy Ajaska Patitsy no mifanena tonga tany an-tranony tany androany nitsainainy tamin'ny mofomamy tsara tarehibe. Alleloia. Mivimbina tonga hatraty an-trano mihitsy ny mofomamy faly ny ankizy saotra andranabavy Ajaska Patitsy tsika tany a Lyon tany androany de mba nandalo tao satria nakaikin'ny Lyon moa izy no mipetraka. Ranabavy Marijo Angelina Diamant Mami tahin'ny tompo a Sandola tahin'ny tompo a raha Tanirina Marie Charline faly be mihitsy mahita ny raha Tanirina Marie Charline satria ela be tsy tafiditra teto noho ny olana teo amin'ny connexion faly be mahita ny ranabavy Charline tonga soa ianao a ao ihany koa i Nambintso Beth Sava Miaja Jesosy Mpandresy i Lovlitina izy koa mbola tsy narabaiko tamin'ny ranarina veriberina eo i Alain izy koa soloa Marijo Mampionina Marina Tiana Ajadomona Fabiola ranabavy Lina ny hitako taty aloha mbola Erikany teo alohanao de zay vao Koda Leonia zay vao ianao a zay vao isa moa izy teo Titokora Latojo fa Erika aloha no voalohany taty a tahin'ny tompo a Angelina Diamant Marijo Alain ranabavy Rodriguez Erika Anatra Rodine Marie Tongasoa Daolo Eliana tahin'ny Jesosy mahazo amin'iny tsodrany mihitsy ranabavy Charline any Madagasikara iaingo lelina Andrena Solo. Alleloia. Tsisy isorana raha Alain Fanila Zapondramana Eliza Tsiala
ajaskapatitsy alleloia itojo tonga so daholo nareo mahafinaritra mahafaly mahita anareo ndahoatsika aloha ivavaka aloha tsika diretsika amin'ny ten'andriamanitra ivavaka eto aloha raha nabavitsika sondolany hitondratsika anaty vavaka fanombohana dia manaranaraka azy hitondra ten'andriamanitra amitsika mahafinaritra be eto iza ary ny hitondra ten'andriamanitra eto raha fantatrareo olona mbola tsy nitory teny teto mihitsy izy ny groupe zay maresy tsy mahazo mamaly groupe zay maresy tsy mahazo mamaly fa nareo zay mba mpanaraka eto iza am'ireo olona hitanareo anaty groupe zay maresy reo mbola tsy hitanareo nitory teny teto iza ary nitory teny dolo ivavaka tsika dia samy mitsatotsatoka eo nareo androany fa misy olona vaovao be mbola raha entana vidina tany magasin izy dia mbola mifony sase zay ny olona hitondra ten'andriamanitra eto androany dolo ivavaka tsika ny groupe zay maresy tsy mahazo mamaly fa nareo mpijery mba mitsatotsatoka hoe iza ny anaran'olona mba hitanareo hoe mbola tsy tety nefany hitondra ten'andriamanitra tsy afaka hitena aloha hoe nalàna vavy fa mitsatotsatoka fotsiny nareo ndao ary ivavaka alohatsika tahitopa ranabavy sandola anao ny fitenenana tahintompo pastera dia tahintompo antsika rehetrarehetra izay mpanaraka sy mpihaino vavaka fiambenana dia manonona fiadanana Jesosy Kristy ho antsika rehetrarehetra anapoka amin'ny tokantragnontsika rehetrarehetra ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao alina mangina izao dia misaotra ny pastera nanome fitenenana dia ary vavaka rentsika amin'izao hoe anapetraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Jesosy mahalalana eo misaotra anao zay satria mbola nitantananao ny arovanao zay namakivaky ity tontolo androandroany ity. Fantatray Jesosy malala tsy misy olombelona na ny zavatra eo am-pelatanany maharo ny anohony moahitra ny anao. Fantatray Jehovah Andriamanitra te foana anao nitantana anay nandritra ny tontolo andro tsy nafoy anay anao ary nitanterahanao ny teny fikasanao dia momba anare mandrakariva tena fantatray eo amin'ny fiainanay zany Jehovah Andriamanitra dia momba anay anao dia hoentinay saotra anao zany amin'izao fotoana izao hoentinay deranao noho ny fahatsananao dia tsy tanteraka azy zay Jehovah Andriamanitra dia fantatray fa tsy mafoy anay anao dia fonanay etonatrehanao koa tsy mifahatanterana zay mety nisy ny seho teo amin'ny fiainanay rehetrarehetra mangataka ranao anadiny fofanany rehetrarehetra satria tonga eto zay reto mangetaeta ny teninao te eno afatra avy aminao Jehovah Andriamanitra mangataka ny fanatrehanao anatrika amin'ity fandaharana ity ary ny fitaovana rehetrarehetra zay ampiasainy miantompoko avy amin'ny pastera sy olona rehetrarehetra mangetaeta ihany ity vavaka fiambenana ity dia raha kofany amin'ny ranao Jesosy azo ny devoly tapitapahana amin'ny anaranao Jesosy malalo ny ranao any andrakotra izany koa andrakotra ny fitaovana rehetrarehetra ny connexion anao any kasika izany Jesosy malala satria hainao atao ny zavatra rehetra Jehovah Andriamanitra ka sy fony olona mangetaeta ny teninao mba ho tonga be dia be ny olona amin'ny sisiny te ihany ty fandaharana ity nefa voasakansakana Jesosy anao any angala sakantsakana rehetrarehetra mba ho tonga eto izy ihany ny teninao ny partazy rehetrarehetra Jehovah ka sy Jesosy malala mba tena hoisy ihany satria ilainay ny teninao ny mahavelona anay Jehovah Andriamanitra anao any angatanay ikasika izany Jehovah Andriamanitra dia apetraka eo am-pelatananao ity fandaharana ity nganeo any fanatrehanao anatrika anay zay rehetrarehetra mihaino ka sy ny fonay ny fanaratsy rehetrarehetra mitondra tsy fifantohana roany amin'ny anaranao Jesosy fanahy mitondra fifantohana fanahy mandray ny teninao any irotsaka amin'ny rehetrarehetra mba tena ho tanlonaka indray ny teninao zay rehetrarehetra tsy heny fotsiny fa hankatoa amin'ny fiainany rehetrarehetra misaotra ny fanatrehanao zay fa ataonay aminay any voninahitra ho anao rery any misaotra Jesosy malalo alleluia amen. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra makasitraka be dia be andranavavitsika sandola tamin'izany vavaka matsiro mahafinaritra be zany. Alleluia. Andriamanitra manakrepasaovana ny amaly fitianao ranavavy sandola dia tombo fahasoavana mitombosa dia tahin'Andriamanitra maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Sotra azy tsika. Alleluia. Sisy nitsatoko nareo izy ary tsy rahalahy Jonathan aloha ranavavy marisana izy satria rahalahy Jonathan efa mpitory teny eto foana efa entsika foana fa izy mbola tsy nitory mihitsy fa nitainy lalany irina ozy izy fanira zavatra marina tsy marina aloha zay fa misaotra amin'ny fandraisana anjara fa izy ary zany raha taintompo terirano benja aloha kadaka izy koa mbola tsy narabeko teo
misy fotoana matsinareo tsy voateny eo aminatin'le mandritra le fotoana iny ilanatsiny nambina tahiny tompo Alleluia Paoly iama zany nahita satria iama nefa ao anaty groupe semarisy ihany koa rahala Alain Alleluia tehaka be ho an'i Jesosy fa androany dia hitory teny amintsika eto rahalahy atsika Alain tao ny nanaovana batisa azy dia androany ny fotoana voalohany hitoriany teny eto ka dia isaorantsika izy isaorantsika an'Andriamanitra fa zava-dehibe tokoa dio moa ny ataony rahalahy Alain miaraka amin'ny vadiny ranavavy mihaja dia enonareo ngefa mahafinaritra mihitsy toriteny dia aoriana toriteniny dia verina eto ihany ny tena koa taka ny mazatra mamelavelatra ny tenin'Andriamanitra ka dia ndao ampandrosoantsika ary izy mivady hitondra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia meno finaritra isika rehetrarehetra aoriana ny toriteniny dia verina eto ny tena koa mitondra famelabelarana tahiny tompo rahalahy Alain anao avy hatrany ny fitenenana tahiny tompo pasteur Menakavy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy manaraka izao vavaka fiambenana izao indray tahiny tompo Jesosy mpandresy ie tahiny tompo pasana apôstôly sy isika rehetra tonga eto tahiny tompo pasteur fifaliana lehibe ho anay mivady ravana malala ny saran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto ka ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika eto ry havana dia hitantsika ao amin'ny boky ny ohabolana toko 7:10 andininy 2:10 ohabolana 19:16 efa hitantsika ary ny tenin'Andriamanitra dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny trano sy ny arena dia lova avy amin'ny ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova amen eto ny hojerentsika dia ilay tapany faharoa manao hoe ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova eto koa ry havana raha jereny ty tenin'Andriamanitra ity dia miresaka vady ka ny fanambadiana dia fanomezan'Andriamanitra satria efa tany amin'ny famoronan'Andriamanitra ry havana dia efa nanamboatra vady sahaza araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko 2:7 manao hoe ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza amen tena marina fa tsy tsara raha irery izay lehilahy fa tena mila vady endry vady sahaza ny vady raha havana no tena namana akaiky indrindra satria ny mpivady no afaka mifanampy mifampahery ary mifampiaro tena marina tokoa izany asana apôstôly fa ny vady dia mpanampy na tandrify nefa tsy ampiny hoe vady sahaza fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa vady endry fa maninona moa Andriamanitra ny sy ny teny hoe vady manam-bola vady tsara tarehy na koa hoe vady matanjaka fa maninona no nataony hoe vady endry ny teny hoe endry dia avy amin'ny fahendrena ny fahendrena dia Jesosy izay hoe atao hoe ny fahendrena moa dia fahalalana ny tenin'Andriamanitra ny teny fahamarinana ny fahendrena ihany koa dia fanan'Andriamanitra ny vady endry tokoa izany ry havana dia vady manana an' Jesosy tsy an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra ka noho izany ny fanambadiana kristiana dia tokony hanana taridalana mazava ao amin'ny baiboly na ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra tokoa ry havana mitondro zotra ny fiainan'ny kristiana tahaka irony GPS irony ny tenin'Andriamanitra satria tena fototra lehibe ahatonga ny fanambadiana ho sambatra ny fanambadiana tokoa dia tena sarobidy eo masina tena sarobidy sy manandanja eo mason'Andriamanitra satria ny Andriamanitra no nanorona ny fanambadiana mba hiazonana ny endrik'Andriamanitra eo amintsika olombelona mba ilazana fa Andriamanitra dia fitiavana tadidro ihany koa ry havana fa ny fanambadiana dia anisan'ny alan'ny satana ary fahavalony devolo mihitsy satria ahitana an'izany endrik'Andriamanitra izany tena mila maro-toerana tsara ny fitiavana eo amin'ny mpivady ry havana malala mba hahatonga ny fanambadiana ho sambatra sy voataha dia avelao Jesosy Kristy ry havana anapaka sy anjaka ao tokantranonao Alleluia amen dia eto ry havana malala etsoro vavolombelona kely izay mivady satria izay mivady nisy fotoana nisy
séparation kely misy disatisa kely teo amin'ny fiainatokantranonay dia tsapako mihitsy ny raha havana fa izay lehilahy dia tsy mahavita tena zany fa tena hoe mila vady satria ny vady moa ravana malala dia natao hoe mpanampy dia ravana malala ny tsapako be mihitsy ny hoe tamin'izany fotoana izany moa ravana malala mivadika efa nanompo an'Andriamanitra efa nialaka efa nahitan'Andriamanitra fa za tao anatin'izany fiainana izany dia tao anisan'ny hoe niainan'izao fiainan'izao tontolo izao dia tena marina mihitsy zany ravana malala azoko lazaina ihany koa hoe nandalo sehatra le tokantranonay fa tsy hoe séparation fa tena hoe nisy fizahan-toetra tao anatin'le tokantranonay ny fahatsapako anazy mihitsy ravana malala dia tena hoe nisy kasik'Andriamanitra ikasihana ny vadiko teo anoloan'izay zavatra mitranga teo amin'ny tokantranonay izay mba hahatonga ny vadiko hanompo an'Andriamanitra dia tena hoe tsapa izany hoe nisy herin'Andriamanitra ny asa nahatonga an'ilay tokantrano mitsangana indray tao anatin'izany fikorotanana sy séparation izany dia natsangan'Andriamanitra tokoa ravana malala ny tokantranonay narenin'Andriamanitra ny tokantranonay dia isaorana anazy lehibe ny voninahitra dia anazy irery ihany ary manentana nareo ary havana malala raha misy aminareo miainao anatina tokantrano misy korotana séparation misy olana dia manatona an' Jesosy ry havana manatona an' Jesosy fa Jesosy irery ihany no afaka mamerina ny fiainana tokantrano amin'ny laoniny manangana ny tokantrano amin'ny laoniny dia manentana anareo mihitsy izay mivady ry havana malala tena hoe hitady an'i Jesosy fa raha hain'i Jesosy manangana ny fiainana mivady ry havana dia hain'i Jesosy ihany koa manangana ny fiainanareo izay manana olana dia tena hoe manentana anareo tena hoe hivavaka tena marina izany tenin'ny vadiko izany fa ny tokantrano miaraka amin'ny Jesosy izany dia mahafinaritra mihitsy dia siry tokoa ianao hoe mpivady izany miara manompo an'Andriamanitra tena misy herin'Andriamanitra miasa mihitsy ao anatin'ny tokantranonao tena marina be izany misy herin'Andriamanitra sady matsiaro fahasambarana fiadanana filaminana ao anatin'ny tokantrano ry havana dia izay ary ny fijoroana efa volombelona ry havana dia makasitraka anareo ny aino dia alleluia amen. Yeah.                                                                                         Tena
mandeana am'izao elonao izao. Alleluia, mankasitraka azo mivadytsika atao anatin'izay torite zay. Marina tokoa ny teninareo fa maika loatra ako ianao andralala toriteny voalohany a dia lasa diniko hatramin'ny nanao ny hira dia isaorana an'Andriamanitra fa nandeha ihany ny hira adino hira fandroa zay tsika tratran'izay hira adino zay rehefa maimaika anao an'ilay izy dia ny hira indray ny adino. Misaotra betsaka azo mivady tsika tao anatin'izay toriteny nafinaritra kosa ilay toriteny tena fohy fa tena nafonja ary tena mety tsara mihitsy izy mivady no mitory an'ilay izy. Alleluia. Maika iany dio olona ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitombozy tsara mivady dia mitombo fa saorana dia androany ny toriteny voalohany fa tsy farany dia matoa mbola ianao an'izany dia lalalainy zany toriteny foana amin'ny afaka ray volana mahery andray vao anjara satria efa mandeha par groupe moa zao ny fiaraha-miasa eto amin'ny groupe izay maharesy eto. Isaorana azo vady mitombosa dia mitombo fa saorana dia Andriamanitra marika pasaorana amaly fitianareo Andriamanitra koa ny amaly fitianareo izay makasitraka azy ireo fa mampahiry azy ireo efa kasitrana ataonareo. Oly ten'Andriamanitra roabolona toko fa 7 andiny 7 tapany faharoa tapany voalohany dia trano serena ny lova avy amin'ny ray fa mivady endry kosa dia avy amin'ny Jehova. Alleluia, amen. Marina mihitsy zany. Tena misy fotoana izy vady koa jovavolombelona teo tamintsika hoe nandalo sedra ny tokantrano zareo. Misy fotoana tokoa nandalo sedra ny tokantrano zareo. Inona ny dikan'ilay sedra iny? Nazavain-dranabavitsika teo fa tsy hoe sedra mitondra fahafatesana ilay izy mitondra fisarahana fa ny tena marina tena antso tena hoe natonga ny lalala iny araka tamintsika teto mihitsy zany. Tena hoe nentin'Andriamanitra tongavan-dralala iny tsy tonga ny araka tamintsika teto lalala iny raha tsy nisy zay zavatra sedra ary reny sedra ao anatin'ny tokantrano zany dia tena iarahan'ny vady miatrika izany ary dia isaorana an'Andriamanitra fa dia niara niatrika an'izany izy mivady ary dia tonga hatrany amin'ny antson'Andriamanitra fanohanana lalala antson'Andriamanitra mba misy surprise omeko azy mivady. Tsy fantatra izy mivady mihitsy zao ty zavatra ty hoe sady ananako no alefako fa misy surprise noho ny toriteny mahafinaritra be nataonareo mivady dia mba misy surprise atolotro manokana namam-pinoatra fa fantatra hoe alefako eto ty androany. Nisy fotoana vao nanomboka niditra teto amintsika teto voalohandohany lalala dia nisy mba fotoana mba nidinidinika teto zay efatra menada zay mivady sy izy mivady. Zako zany mba miteny anareo hoe ianareo ireo raha sendrasendra nareo misy hoe tokantrano misedra olana lavo nareo mivady ohatra na mandalo tsatrany fizahan-toetra ohatrany anazy mivady tamin'izany
dia nitorohevitray aminareo rehefa lelahady après-midi iny, alleloia, dia mba mifampiresaka eo tsika dia mifampijodrano entina mba avaka mitokantranonareo. Reo mpivady reo dia mahafinaritra be satria na dia nisy tokoa fotoana tokoa nandalo an'izany sedra zany dia mahafinaritra rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny tokantrano. Mahafinaritra, fahankati reo fahankati, mahafinaritra io mahita azavady isa-tsabata tsy tapaka miara-manao zoom aminay ary fitaratra tsara eto amin'ny groupe mihitsy, ary irariana raha nareo rehetra mivady rehetra mba ho tahaka ny rahalahy sy raha mihaja daholo fa dia tena mahafinaritra tokoa ny tokantrano zakan'i Jesosy. Miraba aloha itody Raony Soa minamina dia izy koa mbola tsy narabeko teo raha avaka nanahy dia Kodanela dia zay ngamba mbola tsy voaravako dia ty ary le surprise ando andrita iny tompo ao ary surprise an'izy mivady tia rehefa tao anatin'le mba nresatresaka ny fampivavaka teo zay dia tsy fantatra izy mivady mihitsy hoe nanolorana mivady hira mahafinaritra be mihitsy zay dia niarany fampitositosy teo nianao an'le hira dia tsy fantatra izy mivady hoe nalaiko sary, alleloia, nalaiko sary mba ataoko souvenir dia mba zareko amin'ireo tsy ataoko souvenir ataoko cadeau an'izy mivady doary meno finaritra tsika rehetra. Mbola nisy bizo ary tao aorianan'iny fa alefatsika amin'ny toriteny manaraka indray bizo izy mivady misy bakely misy tao aorianan'iny nasiana bizo kely misy tamin'iny dia tena amin'ny toriteny manaraka raha mbola tsara be ohatrany teo ny toriteny dia asiana bizo kely amin'ny manaraka fa zao ry havana tena tsisy mahafinaritra ohatran'izany marina mihitsy ny tena izy mivady teo hoe tsisy mahafinaritra ohatra'izany mpivady miara manompo an'Andriamanitra zany. Tena tsy misy tsara ohatran'izany satria dia tena hoe fiainana mahafinaritra, fiainam-pifaliana ary ny mpivady mifankatia tsy resin'ny devoly. Ny mpivady mifankatia tsy resin'ny devoly zany. Ho tena Andriamanitra hoe amelony anomboako ny famelabelarana ange dia nareo tany amin'ny salamo. Any amin'ny salamo zao zany androany mitodika amintsika mpivady rehetra rehetra. Alleloia. Raha tianareo tahin'Andriamanitra ny tokantranonareo dia mifanaraha, ataovy izay fankatiavana tsara. Fa raha vao olona miady lava dia kianja filalaovan'ny devoly. Fa raha vao vady mifankatia, ekena fa tezitra ny devoly mahita an'izany, fa tezitra izy fa tsy afaka hanao ninina ary tsy maharesy. Tsy afaka mandresy an'izany mpivady
mifankaty zany a ny devoly ry havana malala ka za te teny aminareo androany hoe ony tena androandra salamy fahatelo amby telopolo amby zato jenareo tsara e ony salamy fahatelo amby telopolo amby zato akiko aminareo salamy fahatelo amby telopolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ony tena Andriamanitra aminaran'i Jesosy ny mahatsara ny fifankatiavana ka fifankatiavana io a na piralahy na piravavy na pirafozana sy zobavy sy finantso sy rehetrarehetra fampivady koa ao anatin'izany hoy tena Andriamanitra ny mahatsara ny fifankatiavana endre tsara sady mahafinaritra raha mipiralahy miara-monina tahaka ny dilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia somotra arona izay mitsororoka moro tongotra akanjony tahaka ny ando anermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziony fa voadidiny Jehovah eo ny fitahiny dia fiainana mandrakizay. Alleluia. Ny mpivady a ny piralahy hitareo ny matetika ny karana raha tsy ny aminareo misy karana eto misy fotoana ela miara-niaina tamin'ny karana fa ny karana dia manana zao zavatra zao manana fomba firaisamonina mahafinaritra be zareo dia ny karana na ohatra hoe tsy rahalahiny tena rahalahiny fa ohatra hoe mpiavana lavitra dia taraiky amin'ny fiainana dia sotomondry zareo iny ohatra misy karana zany taraiky dia misy karana matetika karana mpanambola dia alele karana manambola izy avia dia mety hoe omeny fond ivelomany dia rehefa tafita izy a dia averany fotsiny vola fa tsy avelany zareo misy reraka zany mifankaty mifanohany dia jerenareo raha saika tena manan-karena ataony ny karana tsy dia misy hoe sahirana lava ary zareo tsy mba mifanaho an'izany hoe misitona midina fa zareo mifampisitona miakatra dia tahaka izany jereo rehefa tsy miady lova ny fianakaviana fa mifanaraka tsara tena miroborobo ny asan'ny mpianakavy a tahiny tompo ny mpivady rehefa mpivady mifanohana sy mifankaty tsara iny tsy miala ho azy ny valalam-pandany tsy mahasehaka ny valalam-pandany fa teneko anareo satria maninona tonga dia miasana tonga dia misy fitahina ataon'i Jehovah miodidiny eo ho an'ny olona mahay miara-monina sy mifankaty ka raha misy aminareo manao antso ihany koa misy aminareo reny mpivady miady lava reny reny mpivady manatokantrano mikorontandava reny so dia tokony ho tsofina rano setina-mbavaka manokana ny tokantranonareo fa hitanareo fa tena iovy io a iovy io izy mivady reny moa dia vavolombelona zany ary natao nitoriteny mihitsy ilay izy verina mitoriteny amin'izay tsika ary alleloia oabolina tokasimy vola andiny faefatra amby folo trano sy arena ny lova avy amin'ny ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova marina mihitsy ny tenin'izy mivady teo vady bogosy ve vady ary io tsy hoe ilay vehivavy ihany koa tsy hoe izay lehilahy ihany zany hoe meny Jehova vady endry fa ny vehivavy koa no meny Jehova vady endry ho tena Andriamanitra ao ambadika kely eo ambadika kely eo amin'ny page ambadika eo fotsiny obolina toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zavatsoa sady mahita sitraka amin'ny Jehova ay ny olona manambady zany a dia mahazo zavatsoa mitodika amina rehetra mbola tsy manambady zany tsara ny manambady mahafinaritra ny manambady ary ny fanambadiana lalina be fa tsy resaka hoe firaisan'ny lahy sy ny vavy sy ny hoe resaka fifankatiavana ranofo ihany ry havana malala fa fifanambadiana io dia tena hoe nataon'Andriamanitra tena zavatra tena masina ary ny tokantrano zany tsy azo kitikitihana zany ary ny tokantrano zany tsy azo rehefa natambatr'Andriamanitra ny olona aloha tsy azo ny olona kitikitihana fa mitondra oziny hoy izy Andriamanitra any amin'ny Genesis toko faharoa any andiny fahavalo ambin'ny folo hoy izy Andriamanitra fa tsy tsara raha irery raha lehilahy dia androvako vady sahaza ho azy
mahatonga ny olona misolo vady misara-panambadiana ohatr'izany dia rehefa mivady zay dia mieritreritra tsy sahaza anazy io olona io tia mba ny olona reny mba jereny ady tia ady hitako isan'andro dia leoan'ilay vady fa za teteny aminao a io vadinao io sahazanao mihitsy io tsy mahita ambonino io tsy mendrika ambanino io ina moa le ambony ambany teneko mety ozy reo da ny olona reny mba tsara ery vadiny ka io mendrika anao io ny sahaza Andriamanitra nahita io ny sahaza ao anao io aza manakatra tsy takatra sy ny sisa fa io ray mantsika misy mireharebe io mba vadiko ianao koa ary ianao mba vadiny io ny sahaza mihitsy zany nomen'Andriamanitra ianareo mpivady rehetrarehetra eto mahaiza io no izy io tena io mihitsy ary ve mivady nomena io mihitsy sur mesure aminao mihitsy io mazaka anao io io ny nomen'Andriamanitra anao dia mahaiza mionona dia mahaiza mifaly amin'izay ananana fa amin'Andriamanitra io tsy ratsy fa zavatsoa io ary ho ny ten'Andriamanitra hoe ny vady endry kosa dia avy amin'ny Jehova inona le hoe vady endry obolona toko fa 1:30 tsika maky obolona fa 1:30 andininy zay zao lava mahiozy izy Angelina fa io mihitsy mety aminao io no mety aminao misy lehany botabota boribory zay fa eniko io no mety aminy sahaza Jehova nahita hoe sahaza dia mahaiza mionona mahaiza mifaly amin'izay meny Jehova fa amin'ny Jehova io zavatsoa anao io alleloia isika maky obolina fa 1:30 obolina atoko fa 1:30 andininy fa 10 ka hatramin'ny fa 1:30 fa kitsika daholo iza mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy zany misy roa kely de perle androany zany tsika lehilahy dia mila mahita zavatra dia eto antsika zavatra tena misy tombo ambidy ngezabe mihitsy ivaditsika io rahalahy ivadinareo io koa raha nambavy ny tombo ambidiny io dia mihoatra lavitra noho ny voangy ary io nge io hoe fa very zavatsoa ianao tonga dia mahantra ianao fiainana tsisy vady zany ho an'izay efa manambady misy indray mantsy olona tena takandro Paoly zao tena hoe nanoka tena tsy hanambady mihitsy izy no misafidiny manokana Paoly moa dia ny anisany nampiavaka ny Paoly tamin'ny mpianatry Jesosy dia Paoly ny anisany tsy dia afaka indrindra tamin'ny resaka ahatsara ambika sy ahatsara tare zay zany tsara fantatrareo fa i Paoly dia bingo kely eny dia sola misy parti sola aloha dia le misy volo dia Paoly zany tena za tsy hanambady nareo manambady be tena fatafatatry Paoly ihany koa hoe tena ohatry ny sarotsarotra Paoly no tsy dia tena tsara tare zany isa moa ty Mattio ary Mattio zao anisan'ny tsara tare mpianatry Jesosy fa ry Paoly zany tena anisan'ny olona tsy dia tena afaka tsy dia tena tsara tare ry Paoly fa Paoly koa tsy andrarana zany Paoly to dia efa mivonona misy izy tsy hanambady fa ho antsika izay manambady ndao kolokoloana tsara io fa sady arena avy amin'ny Jehova io no zavatsoa no mihoatra lavitra noho ny perle ny tombany atsika efa manambady dia fantatritsika tsara zany hoe ohatsy ny ahoana rehefa tsika ravana tsika rahalahy no teneniko rahalahy no teneniko ny vehivavy koa ngamba mety voateny anatin'izay ihany fa indraindray tsika amin'ny fotoana tsy tsapatsika mihitsy ny fanabeazan'ilay vehivavy hoe manahoana moa ny toerana reto ranabavitsika vaditsika reto eo amin'ny fiainantsika fa ataovy misy fotoana tsy eo izy ny tena tsapahanao zany hoe zava-dehibe ny zavatra anankiray
de atao misy fotoana esory eo amin'ny fiainanao izy ka raha tsisy fiatraikany taminao de tsy zava-dehibe izy zay. Fa ho anay manokana aloha za manokana misy fotoana ivadiko io tsy salama fa tena mampangataka amin'andro zay Jesosy ataovy-mba zany tsy salama fa aza izy. Ny vehivavy tena voalazany tena marina tena Andriamanitra fa zava-tsoa ary misy tombam-bidy. Maharary indray andro ivadiko io fa tena mikorotana ambony ambany, tena mikorotana ambony ambany ny programanay ato an-trano. Marary tany ambony izy tamin'izay. Fandarina aloha tonga dia tsisy. Ho anay ato an-trano zany fandarina aloha tonga dia tsisy. Ary ireo zazo ireo tokony hitsakafo amin'ny fito sasany hariva, asa izay fomba nandaminako ny programako. Tsy haiko hatramin'izao tsy azo misy inona ary nandaminako nefa za tsy hoe variana manao Facebook na variana manao fa tonga dia mifantoka amin'ilay zaza hoe ny zavatra ataony neny rehetra ny ataoko. Mampandro zaza, mampiakanjo zaza, miprepare sakafo. Le sakafo amin'io rehefa neny ny miprepare misy salady eo misy laoka eo, misy vary eo fa ny andro rehetra tsisy ninina fa atody nasiana voatabia mba nataoko tamin'izay dia nasiana poivre kely. Amin'ny 10 alina vao misakafo ireo ankizy ireo. Ilay zaza nefa te atoro tsy nahinana iny. Hoy zay tompo tena tahio ilay vadiko. Aza atao marary tena zava-dehibe. Ary rehefa lehilahy lozam-bady dia tena mahita migidiny. Ka za zany teteny amintsika manao hoe men'Andriamanitra vady tsara tsika ary tsy nahavelan'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra tsy tsara raha rery lehilahy. Tena tsy tsara ry havana amin'ny lafiny rehetra mihitsy io. Fa tsika lehilahy reto fa mba tahaka izany koa ianareo vehivavy, raha tsisy vady nareo dia tsisy namana. Ny vady dia tena namana akaiky araka ny teny rahalahy teo. Ny vady dia tena namana akaiky. Namana akaiky. Problème be mihitsy izany hoe olona mpivady dia tsy vady io namanao akaiky rahalahy na raha varanam-bary. Varangy za dadagapo izy. Ny mpivady zany tena olona tokony olona tena le tamin'ireo olona le ohatran'ny hoe ratsy ny fomba fiteniko hoe miray tsy kombakomba, le tena mifandray, tena mifampizara. Mampalahelo anahy misy fotoana miona amin'ny olona maro taloha. Misy olona mividy zavatra aminay, mividy tomobily. Misy karazany ireo olona ireo misy dia tena fanitrapanaja vady sady tena tia vady. Jery tomobily izy alolo entina misy madama hijery teo izy dia mety izany. Fa misy indray ny sasany le vady ny eo ihany fa tsy ohatran'ny tsy olona iny eo fa entina ny ray aman-dreny. Tsika manaja ray aman-dreny fa za miteny anao ny vadinao io namanao efa nisaran'Andriamanitra nandaony rainy sy ny reniny dia hikambana amin'ny vadiny. Dia misy sasany miantso ny ray aman-dreny ilay mividy tomobily mety io fa tsy le vady. Ny tena mampiray misy olona mividy tomobily dia mpanera ny entiny miaraka aminy, mpanera dia mpanera ny angalana entiny. Isan'ny tsara amin'ireo za. Nefa za teteny aminareo fa raha misy mpanolotsaina akaiky indrindra nareo dia ny vadinareo. Ny antony dia izao, ny mpanera tsy iray vilia aminao, tsy iray fatiantoka sy tombobaritra aminao. Ny vadinao no mahatsapa hoe fatiantoka ho anao io na mahasoanao io miara-maty na miara-velona. Fa tena mifameno ny alo le havana dia hivadiko iny amin'ny fanapahan-kevitra raisiko dia na hivadiko io no manampy dia vady-panampy zavatra mampisarasara anahy dia maka ny heviny inona dia iny tsindrin'ilay fanapahan-keviny dia tonga dia tapaka ny hevitra. Vady zany tena namana akaiky nataon'Andriamanitra mpifameno amintsika. Ary hoy tena Andriamanitra, iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombony dia mihoatra lavitra noho ny voangy.
matoky azo ny fony lahary tsy mitsahatra ny fanambinana azy mivady mifampatoky tsy mitsahatra ny fanambinana ho ny tenandriamanitra soa nataondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany tsy zarizary zany lehilahy tsisy vady zany rehefa amin'ny fotoanany dia jerenareo fotsiny lehilahy tsy manambady fa fantatra foana miditra anaty tokantrano hoe tokantrano lehilahy ty na tokantrano vehivavy nareo tsy mahafantatra tsy mahatsapany miditra ao dizany hoe ty lehilahy ty efa manambady misy vehivavy ato misy dia tanam-behivavy zao trano zao sy ny lehilahy tonga dia lehilahy fotsiny amin'izao na io lokona rideau io rehefa lehilahy izy rehefa rideau manakina tsy hitan'ny olona fotsiny dia mety fa ny vehivavy maninona manisy soa alleloia mizaha volon'ondry sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany toy ny sambo mpandrato izy ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany haniny mifoy izy raha mbola alina ka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny sady eto zany dia sady mitodika ho an'ny ranabavy no manome tomba ny anabavy ho an'ny ralahy no mitodika aminareo ranabavy kely mbola tsy manambady ihany koa tadidrio zany fa raha te ho vady misy tombany mihoatra noho ny voangy nareo dia tadidio zany mazoto miasa amin'ny tanana izy dia toy sambo ny mpandrato izy avy lavitra ny hitondrany haniny dia mifoy izy raha mbola alina dia manome hanina ho an'ny mikarakara ny ankohonany alleloia sakosangamorana baviko da lehilahy miteny hoe maloto ny lehilahy tsy hoe maloto angeny tiako tenenina amin'le hoe lehilahy tsy ihany fa ohatrany hoe tsy dia tena mirindrany zany le izy tsy dia tena mirindrany tokantrano lehilahy misy vehivavy izy hitan'ny mihitsy hoe ty etsy ny plasiny ty etsy ny plasiny ty ohatr' zao le fomba fa tsy hoe maloto ny tiako tenenina tsy hoe loto tsy any amin'le resaka maloto ny tiako tenenina na madio voalaza mampilina sy azadomonareo mifoy izy raha mbola alina mihevitra say izy ka mahazo azy 5 tsika zao nivokatra ny tanany nanaovany tany-boloboka misikina hery izy ary atanjahany sandrina hitany fa tsara ny tombam-barony ary tsy maty jiro mandritra ny alina izy ohatra ny ranabavy dorcas zany mandray ny fihazonam-boavoa izy ary ny tanany mihazona ny ampela manaisitra ny tanany amin'ny ory izy ahery mameratra ny tanany amin'ny mahantra amen daholo zany tsy manano ira mpanala ho amin'ny ankohany izy fa ny ankohana rena dia samy voatafy volon'ondry mena avokoa alleloia ny any ankonany isy fotoana ange dada mandeha mitady vola fa tsy ho vitany dada ny any ankonany amin'ny zavatra ohatr'izany fa eo ny ilanan'le vady-panamby dia lavorary ny ankonana ny tena ara-baiboly mahatsiravana dia zao tsy ohatran'izao fiainantsika fa malaza be fomba fiainantsika zao hoe za vehivavy matoko valeur za tsy miankina amin'ny lehilahy zany za vehivavy mavita tena za vehivavy inona mo le fomba fiteny vehivavy efa miasa izy zay dia manao an'izay fa ny tena ara-baiboly matsy ny vehivavy dia mikarakara ankonana fa tsy miasa zay ny tena ara-baiboly rehefa tao amin'ny tsaha edena dia adama mandeha mikarakara ny sa fa eva kosa maninona mikarakara ny adama zay mikarakara ny ankonany zareo ny tena ara-baiboly zany vehivavy tsy miasa fa zao moa ny fiainana efa mafy efa samy te hoe aleo tena ihany koa debe zao vehivavy ny antony esany tsy dia tena voatery hoe tsy ampy volan-dranga fa te aleo tena izy nefa raha ny tena ara-baiboly dia anjaran-drangano ny andraikitra zay besoin ny vehivavy sy ny ankonany dia tsy misy mihitsy zany vehivavy hoe eto koa sady mandeha antsika amin'ny fampifanana tokantrano fa tsy mety mihitsy ary tsy ara-baiboly ny hoe lehilahy miasa dia ory mihitsy le vehivavy angataboly ory le ary le vady hitako izay mandeha metsena le tsena amin'ile magazin efa le mora entana kely litanao any amin'ny action dia voaka va le vavy mba mitondra litanao le ohatrany hoe mitondra le poubelle kely mba tsara tare reny be dia le rangato eo amason'olona inona koa iny ohatrany anaovananao an'iny ohatrany ohatr'izay vehivavy mahafantatra za rehefa atao trano dia vadiko mahafantatra hoe izao ny zavatra tokony ilaina atao mitokantrano tsisy mahasarotiny amitsy zany izy ny malala inona izy ny vehivavy alleloia
izy ny malalan'io. Alleloia. Na ohatrinona karamatsika lehilahy tsika tsy tokony hoe tsika ireareo anatrehany vaditsika zany ka hampahoriny vady aman-janatsika iza volako io fa ny ara-baiboly dia ny lehilahy mihitsy mandeha miasa. Reny koa matsy misy hoe reny le lehilahy dia mory ery zanako rery no miasa dia tena hoaninareo amin'ny volan-janako. Zay mihitsy tompoko ny ara-baiboly. Ny lehilahy miasa dia mamelona adidy ary asan'Andriamanitra eo anatrehany lahy adidiny lahy ny mamelona sy manao ny inona zany tena hoe mameno ny zavatra izay ilain'ny vavy sy ny ankonany. Zay zany tsara fantatritsika izay zavatra izay. Alleloia. Fa avy eo kosa anjaranareo vehivavy ndray kosa ny maninona? Anjaranareo manafy volon'ondry mena amin'ny ankonanareo. Ny zavatra tsy ampy eo tokantrano anjaranareo no mijery azy hoe ahoana ny tokony anaovana an'ity. Manao firakotra ho azy izy ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ny lehilahy zany miasa, le vehivavy maninona manao firakotra ho an'ireo ankonana mba tsy ho tratra ny andro. Lahy dia ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka amin'olona. Ary manaraka io resantsika fa tsy amin'ny vahana be ny lehilahy mantsy ny tanitsika eto androany fa ny lehilahy koa dia mendrika ny hajany ary ny lehilahy zany ke mahatonga an'le izy tsy ara-baiboly e. Matetika tena anisan'ny problème koa nareo reo mety amin'ireo marika an'ity nareo. Matetika rehefa ny vehivavy hoe miasa indrindra moa ka hoe le vehivavy be karaha manao ny lehilahy dia tena hafa mihitsy ny tantara ao an-trano. Hafa mihitsy ny tantara ao an-trano ary ka lasa tsy mahazo hajany hatramin'ny lehilahy satria maninona na hoe tsy anasa ranga dia ry vehivavy indray ny anasa. Mba mitodika aminareo vehivavy mihitsy azo ataonareo an'izany lehilahy fa ny lehilahy nge miasa tsy mbola nanao anareo an'izany. Alleloia. Lao izy ajaina eo am-bavahady raha miara-mipetraka amin'ny olona. Manana ny hajany ny lehilahy zany eny masony bahoaka. Alleloia. Manao akanjo ariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany ary fekibo no amidiny amin'ny mpandrando. Ketrika kely zany nareo vehivavy. Alleloia. Ao anaty zany ery sy voninahitra fitafiany ary ny andro avy dia iomehezana. Ny vehivavy endry dia zao tsy manany amin'ny ho avy fa ny andro avy dia iomehezana. Dikan'izany na ho avy mifanatra na ho avy ninona izy efa naninona ao an-tokantrano izy maninona efa miomana ny amin'izany izy efa noahiny daholy. Misy température ny ankizy sy ao fatany fa misy doliprane kely eo. Alleluia. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy ary eo amin'ny lalan'ny famindrapo no eo amin'ny lelany. Zany vehivavy endry manokatra vava zany zavatra ngeza. Alleluia. Zava-dehibe ravana lehibe dia lehibe zany vehivavy manokatra ny vavany amin'ny fahendrena zany. Alleluia. Betsaka mantsy ny vehivavy manokatra ny vavany tsy amin'ny fahendrena. Misokatra ihany le vava fa tsy amin'ny fahendrena ary iny tena zavatra mampalahelo iny. Alleluia. Zany manambady vehivavy be resaka be teny lava zany tsy mikombona ihany le vava. Iny zany zavatra tsy mora ihany koa iny. Tandrina tsara ny ataon'ny ankonana izy ary tsy homana ny mofon'ny fahalainana. Ina dia ilay mitandrina tsara ny ataon'ny ankonana izy voadinika ny daholy. Ao an-trano zany ineny ny tena tokony adinika ny fihetsika ireo zaza rehetrarehetra eo, ny zava-misy rehetrarehetra eo anatin'ny tokantrano hoe ihany iny nge ohatra ny misy zavatra mahazo azy ny dada nge miasa i Adama verina avany Adama reraka misy adidina apetraka ho an'ny eny ao an-tokantrano ao. Alleluia. Ary tsy homana ny mofo ny fahalainana izy. Ny vehivavy endry ilay vehivavy le tenenina hoe mihoatra lavitra noho ny voangy ny tombam-bidiny dia tsy mba vehivavy kamo. Alleluia. Manentana anareo vehivavy zany na ny lehilahy koa ary boky ny lehilahy nge tsy apako no kamo. Aizany izy hoe amelona fa ianareo vehivavy koa zany dia tena aza mihinana amin'ny mofo ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra, ny lahy koa mitsangana dia midera azy hoe miaro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra. Tanareo
ho atsika ankonana koa zany dada sy ny ankizy ineny io de mba mila fampaherezana. Alleloia. Zany izy mitsangana de midera azy hoe sambatra ngeneny ty de lakoly mitsangana de midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra neny ty sotrany tiako be le sakafo nenenay aloha raha alleloia. Ilay neny reny de asa tokafana izy dokafo mihitsy izy na zao mihitsy tsy misy otranazy. Alleloia. Amen. Eny aloha izy de tena tenenay zany tsara ny loka aza mba mikombona zany ny babatsika. Io vadiko io vavolombelona isaky ny misakafo de fata rehefa zaho me tsara vela ty tsy de mitena rehefa any fa rehefa tsara zay no de tenao zany neny ao filonena de biso kely tena tsara ny loka. Alleloia. Misy zavatra ataona ato an-trano, misy taonao miverina ato an-trano miova ny zavatra ao an-trano tega de ataonao hitany. Alleloia. Ingeravana mila atao hita fifampaherezana daholo zany. Ny zanany izy mitsangana de midera azy hoe sambato neny ndray neny bravo neny lako mitsangana de midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao raha nga manoatra am'izany bakeny aloha hoe alleloia. Andiny ny fahatelopolo mahafinaritra hoe fitaka ny fahatsaram-bika zavapoana ny fahatsara-tare. Eo am'izay tsika itodika am'le inona ny atao hoe vehivavy endry io ny valiny. Fitaka ny fahatsaram-bika zavapoana ny fahatsara-tare fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no terainy. Ny atao hoe vehivavy endry lany am'le teniny vakitsika teo obolona 19:14 trano serena ny lova avy amin'ny ray fa ny vady endry kosa no fa amin'ny Jehova. Ny atao hoe vady endry tsara ihany aloha le hoe endry tsy miteniteny foana, endry tsy manao zavatra fa matahotra ny Jehova. Voafehy an'izay vehivavy matahotra ny Jehova zany ny atao hoe vehivavy endry. Meo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany aloka ny asany idera azy eo am-bavahady. Fitaka ny fahatsaram-bika zavapoana ny fahatsara-tare reny zany fitaka. Fa aleo zany manambady vehivavy tsy tsara tare sy tsy tsara bika fa manam-pahendreny, manana tahotra ny Jehova. Fa hamonjy ny ainao mihitsy ny vehivavy matahotra ny Jehova zany ery ny tokantrano ry havana. Ianareo vehivavy zany manomboka androany, nareo vehivavy rehetrarehetra zao raha mena ty fandarana ty nareo. Raha tianareo tahin'Andriamanitra ny ankonanareo endre tsara. Matahola ny Jehova. Ok zay zavatra zavapoana. Ianareo fa ato misy tantara anankiray ho vakitsika. Misy vehivavy anankiray ty ny fahendreny niatra tamanaina. Ary raha tsy nisy ny fahendreny de ripaka ny ankonana. Amaky tena androanitra iky Samuela voalohany 5:20. Samuela voalohany 5:20 andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy lavitra be any fa vakiko atsikelikely le izy. Samuela voalohany 5:20. Ny Soramany de nafatesany Samuela ary ny amin'ny Nabala sy Abikaila. Ary maty Samuela amin'ny anaran'i Jesosy andininy voalohany. Ary maty Samuela ary vory ny Israely ka nisaona azy sy nandevina azy tao amin'ny fonenany tao rano. Ary Davida niainga ka nidina nakany anefitra parana. Ary nisy lehilahy tao Amona ary tao Karmela ny fananany mpanjato be raha lehilahy ka nanana ondry 3,000 ary nanety miondriny tao Karmela izy. Nabala no anaran'ny lehilahy ary Abikaila no anaran'ny vavy. Vehivavy endry sady tsara tare, sambatra zany Nabala sady endry no tsara tare ary azo antoka fa tsara bika ihany koa. Fa ny tare sy bika zavapoana fa ny tena zavatra ngeza be ho resany eto de ny fahendrena. Hoy ny ten'Andriamanitra vehivavy endry sady tsara tare izy fa ny lahy kosa saro-po sy ratsy am'izay ataony. Ary isan'ny taranaki Kaleby izy. Ny dikan'ny hoe Nabala moa de adala. Ny dikan'ny hoe adala de contraire ny endry. Ka teto zany misy mpivady mifameno tokoa ary nareo azagaga raha hoe mivady nareo de nareo tsy ana mifanohatra mihitsy ny toetrany mivady tsara zay mifameno. Mety lehilahy beresaka be le vehivavy manginginy na le vehivavy beresaka be le lehilahy manginginy fa samy beresaka be samy fareo mpivady hoe misy toetra mifanohatra ao tena tsara satria izy zavatra hifameno ao. Ary rehefa ny ela maray roa
reo zavatra mifameno am'nyvady reo lasa tonga vongana anankiray reo mafinaritra. Tafidikizo Abigail izy mampionina, tafidikizo tokoa satria izy vehivavy sady endriny tsara tare, fa iny Abigail i Nabala indray lehilahy sady saropo sady ratsy am'izay ataony. Abala ny anarany, aza atao Nabala ny anarany zanakareo afaka ataonareo Abigail fa aza atao hoe Nabala. Ary mpanan-karena nefa zareo. Ka ity koa zany ny vehivavy nge teneniko anareo misy fotoana aza de materialiste. De marina aloha zay. Aza de materialiste nareo vava nandray ava mieritreritra ihany. Hoe ahoana ihany kosa moa le vehivavy tsy de somary mba materialiste kely. Misy vehivavy antany inona no fanananao? Tsy manana ninina. Tena tsisy mihitsy. Tsisy. Inona asanao? Somere. Manana bisikleta, manatobila. Moto tsisy tako zany. Bisikleta tsy misy. Jerena kiraro raha tsisy. De vehivavy, zay misy nitiavako anao le tsy manana ninina io. Fa za miteny anareo, jereo tsara koa zay asina ny tongotra. Nefa misy de olona tia vola iny e. Ka ona le vola nge ilainy e. Ka ianao zany le lahanao inona zany ianao. Za mananatra anareo vehivavy aza variana ny hoe bôgôsy fa tsisy atokony. Fa nareo ny asa mila zay mampatatra olona firy aty aminay aty misy lehilahy zay. Bôgôsy zany I bôgôsy misy moa ny ataonay surnom. Lava be. Tena ohatran'ny any amin'ny film reny mihitsy. Ohatran'ny Keanu Reeves amin'ny film iny ny tarehany. Tsara tarehy zany sady bôgôsy zany. Ranjanana. De manambady izy de vada somary efa lehibe noho izy. Fa tsy miasa zany Ny ataon'izany ozy zareo ny olona mandeha miasa, izy mandeha manao sport miaraka amin'ny kasika de miaraka amin'ny de miasa. Tsy atao tsy manatanjahantena, manamboatra bika. Fa le vehivavy reraka. Za zany miteny anareo raha nabavy. Mba mifamitsotra kely koa ihany ny olona ohatranay any amin'ilay tsy de bôgôsy, fa jereo no avinareo. Fa anao mahita manambady lehilahy, alleluia. Mba manana zavatra ianteheranareo. Tsy midika akory zany nareo materialiste. Mba antantanio ihany momba azy. Tamanina, tia koa ianao, tianao aty ahoana. Na tia moa zany so manao inona. Tsy manao ninina fa tianao fotsiny. Verino vita amin'ny bôgôsy ite masy ny fiainana, raha nabavy. Antanio ihany lo. Anao mariazy nareo, izy any andony mariazy nareo. Tena tsy neva volombelona aminareo Fa zay tena, zay mivady tamin'ny natao mariazy eo fianakaviana mety misy mijereto, vavolombelona. Zay tsy nanailana nizanizy zany nanao mariazy. Zay mivady ihany nanao mariazy nay. Firy molo mampionina ny invité antsika tamin'izany, tsy tadidiko intsony ny invité anay tamin'ny mariazy. Zay mivady ihany. Problème anay io, tokantranonay io. Tsaranay nanao an'io. Be dia be ny olona anambady aty. Ray aman-dreny miantoka ny mariazy. Ray tampo manao cotisation anaovana mariazy. Tany be dia tokantran'olona lasa lavitra. Jereo tsara raha nabavy akory tsy miteny ny volany no anambadianao azy. Satria raha volany no anambadianao azy, raha tsy otsony indray zany ny volia fa misy olana nerina dia hoaisany alehan'io lehilahy io. Fa nefa 250 personnes no invité anay tamin'ny mariazy. Zay mivady nanao azy. Ndraisaina hoe andao hivady nanana heritany na manana mariazy na heritona mahery. Tonga dia resaka tamin'ny traiteur zay tamin'izany. Chef Marius, bolany chef Marius le botabota misy volombary iny, mpampianatra mahandro amin'ny télé iny namanay. Taona chef Marius fa tena mba hivady fa inona ny azo atao. Sao ary 100 millions manao an'io. Taona ary fa mba alohanay izy kelikely, so zay dia hanomboka andoha. Eno izy chef Marius tsy naninona. Heritaona nalotsy kelikely
ny andro mariazinay zany tsisy ny fariso zany fa vita ny rehetrarehetra. Halleloia, sorana an'Andriamanitra. Fa teto zany a nahazo vady sady tsara tarea no endry ilay adala la nabala. Ka za miny fa mbola atao anatin'ny fahendreny Abigaila ihany zay, mba manambady mpanjato be kosa. Ina moa maratsy an'izany? Vatinareo dia mba manana tomobilina, dia mba manana zavatra aterany, mba manana asa. Ho velomina amin'inona ary ianao raha nababa, nefa ianao nge arika volazany tena Andriamanitra vakitsika teo fa ianao nge ny anamboatra ny aiza izy teo obolana firy moa le vakiko teo fa tsy tadidiko tsony, any amin'ny obolana farika amby 30 izy teo. Azadino le teny teo ianao nge no manao akanjo arily madinika sy mivarotra zany sy fekibo amidinao ampanorato ianao nge manao firakotra ho an'ny ankonanao aiza le firakotra ataonao? Ny fahaizanao migerean'ny ao atokantranao ihany. Aiza ny vitananao oditrondro aiza moa izy teo vandraso vakina verina vakina mihitsy. Tsy manano io raha-panala amin'ny ankonana izy fa ny ankona rehetra dia voafitafy volon'ondro mena avokoa. Ka raha tsy niavaka ny asa rangana aiza ny vitanana volon'ondro mena ho arafitra ho an'ireo? Afatra ho anareo nabavy kely tady vady zany aza dia sodokany ino ny tiako tena fatifaty kely ery ty. Mafatifaty fa inona ny mba zavatra vitany, afaka mitandra ny ankonany ve izy, miaraka amin'ny bokosité izy miasa tsara mamelona tsara sa ianao indreny aretim-pono isan'andro. Aiza ianao tsy tonga hatramin'ny 9 alina aiza ny bokosité anygano meny ianao any izy any tsy anao rery izy. Fa zao verina amin'ny tantarany Abigaila tsika. I Abigaila dia vavy endry sady tsara fanahy, tsara tarehy azafady. Fa i Nabala kosa dia mpanjato be, ka ny atsara tarehany koa mba mendrika an'izany ihany izy. Le lehilahy tika zany mety tsy dia nisy atokony izy any amin'ny atsara tarehy mba mety mba nampanantenandrana raha vehivavy koa zay tena ho ampiadaniko. Afio ampiadaniko. Tena miasa ange zany tsy te hiadana sy nosy zay taloha. Misy any ankizy vavy kely nampiasana manao andry dia miavinamina tsy te hiadana mba ampiadanina, misy afaka ampiadanina. Fa zao no tena zavatra nitranga. Nabala zany dia nanan-karena ary tamin'io fotoana io nanety ondry mihitsy izy. Ka ny olona rehefa manety ondry zay dia hidiram-bola izy zay satria vidina volon'ondry tena vola be mihitsy. Dia naniraka zatovy tany aminy Davida, satria Davida tamin'ny tena tsy nisy atokana, tsy nanam-bola, tsy nanan-kohaniny sy ny miaramilany. Fa i Nabala kosa sady manan-karena no fotoana tokony ananany vola amin'io. Dia naniraka zany Davida ndana mba makany amin'ny Nabala dia mba tena mba meo kely ho ny Davida. Tena reraky Davida hoe zao le tenin'ny Davida 5. Izao no lazainareo aminy. Taranitra ianao fiadanana aneo anao, ny fiadanana ary ny ankonanao, ary fiadanana ho azy rehetra anananao rehetra. 5 amin'ny Samuel voalohany toko 5 tsika izao Ary ankehitriny efa reko fa manety ondry ianao ko ny mpiandrondronao izay tao aminay tsy nasiany ratsy, ary tsy nisy verina inona tamin'ny andro rehetra ny toerana tao Karmela. Antanio izy atovinao fa ilaza izy hoe fa nilazan'izany izy koa hita fity eo masonao ny zatovo fa andro fifariana no evinay masinanao mba ameo amin'izay azo ny tananao reto mpanomponao sy Davida zanako. Nisy fotoana Davida sy miaramila no niaro ny fananany Nabala. Saika voaroba, saika nina fa i Davida sy miaramila niaro. Patoa kosa ny fotoana reraka Davida. Davida koa tsy hoe materialista na hoe tena hoe nanao an'izany mba anatenainy valiny. Fa Davida tsy nanampy mihitsy fa ho avy fotoana tsy manana ninina izy. Dia tonga Davida mba niteny hoe za mba niaro anao mba fotoana zao mba hanananao vola, mba mety ny atao mba sy azo ny tananao atao mba omeo kely ahy, mba anao viefika kely Gamaliel ahy. Andiny fasivy rehefa tonga zatovin'ny Davida dia niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'ny Davida izany rehetra izy. 50 fa Nabala
mipotra ny adalany nabala na malina mpanompo Davida hoe inona moa Davida ary inona moa zanaky Jese. Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony. Koa alaiko va ny mofoko sy ny ranoko sy ny zavatra efa nivoriko sy ny vonoko ho an'ny mpanetondriko ka omeko izay olona tsy fantatro ny aviana akory na ambaniny amin'izay Davida. Teo noniseo ny adalany ary nabala mihitsy narana. Inona koa izay Davida? Misy olona zany na nisy soanao dia amin'ny fotoana mba tena mba miandrandra valim-pity kely aminao aloha dia ozy amin'izay hoe sy inona koa izay inona koa no nataony tany tsy fantatro izany tsy tia lalan'izany. Andiny faharoa dia niodina ny zatoviny Davida ka nakahany amin'izay nalehany ary dia nody tany amindray izy ka nanambara izany tany rehetra izany. Andiny faharoa ary Davida tamin'ny olona samy manao sabatra reo ho amin'ny fihetsabany avy ianareo. Ho dia samy nanao ny sabany tao amin'ny fihetsabany avy ny olona ary dia mba nanao sabany tao amin'ny fihetsabany koa Davida. Ary nisy tokony 700 lahy niakatra nanaraka Davida ary 900 lahy kosa nipetraka teo amin'ny entana. Tezitra zany Davida. Zany ny teniny hoe ahoana tsara ny teniny tsy amehony izy tsy fantanony ianao hoe tsy israely ianao ony ianao ny tena nampinamby azy eo e. Ay anky vare ilay taona sabatra ndao arao ho hitany tsara zany. Andeha an'iny ny Davida io andeha amaly faty sy amono amin'ny Nabala satria tsy netiny nataony tsy rariny. Andiny 700 eo amin'izay miseho ny fahendren'ny vehivavy ary eo ilana ny vehivavy. Ary Abigaila vadiny Nabala dia nilazany anankiray tamin'ny zatoviny hoe ino Davida naniraka olona avy tany hevitra mba hiarabany tompontsika nefa nisafoaka tamin'ireny izy. Fa ireo lehilahy ireo dia nanao tsara tokoa taminay ka tsy naninona izay ary tsy nisy zavatra very tamin'izay andro nitoeranay teo aminy fony tany an-tsaha zay. Izy no mandanay andro aman'alina tamin'ny andro rehetra nitoeranay ny andro ny ondro tao aminy. Koa dia fantaro severa ankehitriny izay ataonao fa ratsy ny fofon'ny tompontsika mba amin'ny ankonina rehetra fa Nabala dia tena ratsy fanahy ka tsy misy olona mahazo miteny aminy. Nitantarain'ny mpanompon'ny Nabala tamin'ny Abigaila izay vadiny Nabala zany ny zavatra soa nataony Davida narovany ngeza hoe tena tsisy nikitikitika mihitsy an'ondro zareo reo ny ambonay reo ny garde du corps nay tany reo ny gardien n'ondro tany. Fa zao izy tezitra satria namaly ratsy i Nabala. Andiny 720 ary dia mitodika aminareo ranabavy anano izao fahendrena zao. Andiny 720 dia nandeha fainga ny Abigaila nakamofo 200 sy divay rano tavoary 2 sy ondry 5 voavoatra sy lango 15 vato sy takela boroboka maina 100 ary ampepana aviavy 200 dia nasampony tamin'ny boriky zany ary izy tamin'ny zatoviny mandeha eo alohako ino zany araka anareo nefa Nabala vadiny tsy mba nilazany. Nisy fanapa-kevitra zany tamina fahendrena be mihitsy. Nalainy daholo sakafo be tehibe fa tsy niteneniny ny vadiny. Misy fotoana ranabavy ny vady marina hoe manekeny vadinareo ny tenin'Andriamanitra. Fa ity vavy ity dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa sady endriny tsara tarehy. Ny fahendrena teto dia tsy ny fanekena ny vady fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha misy zany nareo matsy misy fotoana azara daty anamba te hivavaka fa tsy avelan'le vadiko ahy nefa moa ny ten'Andriamanitra milaza hoe manekeny vadinareo. Fa za miteny anareo manekehany Jehovah'Andriamanitra mbola ambony ny vadinareo. Andriamanitra mbola ambony ny zavatra rehetra ambony ny vady ambony. Na zany zao mampionio zany zao raha ohatra za hiteny aminazy tsy mila vavaka tsony ianao dia izy mampionio za hivavaka tsy azo misy andrata tsony amin'ny zoma za anao tsy hoe izy ny mafilo amiko vehivavy maditra fa sitrapon'Andriamanitra ny ataony noho ny sitrapoko. Fa aorianan'Andriamanitra dia tsy ny anadahany na ny taontaony tsony indray fa izahako satria zany ny vadiny. Zay zany le filaharana Andriamanitra zay vao vady ranabavy. Raha eto zany ny vadinareo tena tsy mahazo mivavaka dia aza raisinareo fahotana raha mandeha mivavaka ihany nareo satria Jehovah ny ivavahanareo. Ka teto tsy nataony fantatry ny vadiny ny zavatra izay atao. Nanao zavatra tsokosoko tsy fantatry ny vadiny tsy fahotana zay satria sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataony ary fiarovana. I Davida dia ho avy andeha andringana Nabala ny vadiny ny zatoviny andoron'ny tanànany sy ny rehetrarehetra. Fandraisy ny fanapa-kevitra tovy dia lasa izy nandeha. Ary tamin'izany dia nitaingina biriky izy ka nidina avy tamin'ny takony avoana dia indro Davida sy ny olona nidina anatiny azy.
ary izy efa tamina ary davida laza hoe foana tokoa ny arovako zay rananan'le intanefitra ka tsy nisy verina inona fanaovaliny ratsy sosona toko vaton'andriamanitra toy izany koa nefa valony davida eny mihoatra no izany azy raha izy avelako isy miandrana na de lehilahy azy izay mety ho azy ambara-pazavany andro teto izany de nikaringana tanteraka ny amina bala menakavy andiny fatelo amroapolo tsika zao a ny ten'andriamanitra ary abigaila andiny fatelo amroapolo raha nahitany davida de niala faingana teo ambrika ary nikohaka teo anatrehany davida ka nitsaoka azy de nikohaka teo amy tompony izy ka aminao hoe aoka hoady hoany ity eloka ity tompoko la masiny anao avelao ny ankizy vavinao iteny anatrehanao ka eno ny teniny ankizy vavinao masiny anao aoka ny tompo tsy isaina io na bala lehilahy tena ratsy fanahy io fa araka nanarany ihany ny toetrany na bala no anarany adala ary adalana no ao aminy fa za ankizy vavinao tompoko tsy mba mahita ny zatovo irahainao tsy hitako fa raha hitako hoy izy abigaila zaho zay tsy sahitan'ny zatovo natova atao fa raha hitako a tsy zany nataoko ko ankehitriny tompoko raha velona koa ianao raha velona koa jehova ary raha velona koa ny fanahinao jehova efa niaro anao tsy ahazo eloka tamin'ny fandatsahan-draha ary tsy amaro an'ny tananao ny tenanao ary avelao ny fahavalonao sy zay rehetra mitady anisy ratsy anao tompoko ho tahaka ny nabary ary izao saotra izao netiny ankizy vavinao aminao izao tompoko de aoka omena ny zatovo manaraka ny tompoko masiny anao mamerany fadisony ankizy vavinao fa jehova ampahiratra ny tananaky ny tompoko tokoa fa ny tompoko miady ny jehova ary tsy misy ratsy ho hita aminao amin'ny andro rehetra iananao nefa raha misy olona mitsangana ny endrika anao ka mitadiny ianao de ho fehezina amin'ny fehinaina ao amin'ny jehova andriamanitra ny fanahin'ny tompoko de ny fanahin'ny fahavalonao kosa de atorany toy ny amin'ny fotrana tsamitady ary amin'izany raha jehova mavita amin'ny tompoko araka ny soa rehetra nolazainy anao ka manendry anao mpanapaka ny Israely de tsy ho alahelo na ho nenina amin'ny fon'ny tompoko izany fa tsy nandatsatra foana ianao na mahalo an'ny tenanao tompoko fa rehefa siny jehova soa ny tompoko de mba tsarovo sa ankizy vavinao hoy davida tamin'ny abigaila isaorana ane jehova andriamanitra Israely zay naniraka anao eo anatamiko androany ary ho tahiny ane fahendrenao ary ho tahiny ane anao izay niaro androany tsy ahazo eloka tamin'ny fandatsahan-draha ary tsy amaro an'ny tenako kanefa raha velona koa jehova andriamanitra Israely izay niaro aho tsy hanisy ratsy anao ary raha tsy avyfaingana itsena toy izao ianao de efa tsy nisy nasiko niagana na lehilahy ray aza tamina bala ambara-pazavan'ny andro ka de andraisiny davida tena tanany lay zavatry netiny ary izy miakara somatsara ho any an-tranonao ianao indro efa nynoko ny feo anao ary nakasitrahako ianao hitanareo a ny zatra nataon'ny abigaila de fahendrena niaro aina raha tsy nanao ny oetsika io abigaila de maty na i abigaila ary maty abigaila maty na bala maty ny ankizy lany maty dorany davida davida tsy navelako nisy ny ankany inona zany le zavatra ra soa ihany zany a ina bala fa nanambady vehivavy endry ary ony ten'andriamanitra vakitsika teo hoe ony ten'andriamanitra zay vakitsika teo hoe ao amin'ny obolona 1914 zany izy mivady teo trano serena ny lova avy amin'ny ray rey zany avy amin'ny ray ny nabala fa nivady endry kosa avy amin'ny jehova ka ny avy amin'ny jehova tonga de ny aina mihitsy no tandremany ony ten'andriamanitra le vakitsika teo obolona 1822 izay lehilahy mahazo vady de mahazo zavatsoa sady mahita sitraka amin'ny jehova hitanareo a no ilay vehivavy no ny fahendrena tao anatiny za miteny antsika rahalahy manomboka eto raha anareo rehetra mbola voatsinanambady reo aza tonga de sodokan'le atsara tareo eo amin'ny Facebook ngeravana ka am'izao ngeravana ka tena raha tsara tare zao vao tena fitaka ny atsara tare a fa io make-up ataon'ny olona io manova tarehan'olona io a misy olona efa tena efa tsy tena efa za tsy teny hoe ratsy a satria tsy mba misy ratsy ny asa tamin'Andriamanitra na ray ary fa hoe tena mampiova tare misy raha matao efa antitra mena ataony zareo an'le asina ohatsy ny asina kely am'vira de ohatrany lasa lava orona kely zay de asina rehetra rehetra fa asevo misasa tare iny fa tonga de kivy ianao hoe tompo tsopo ozy ny olona zao fa tena fitaka ny atsara tare
ka nareo zany a ena de filtre eo amin'ny Facebook koa de fa mampiova ka raha eo amin'ny Facebook eo ianao rahalahy de hoe tena tiany tsara tare tiany tsara bika tsy avitra ny hainao a rehefa akavady zany a itojo i Jonathan izavy lehilahy kely mbola tsy manambady eto amintsika eto tojo Jonathan aloha fantatro tsy haiko tiriraly benja rehefa manambady de rahalahy moa efa manambady izavy lehilahy mbola tonga eto ka tsy manambady izy a izavy zay anoka mba ny lehilahy paketo tonga tsy de misy lehilahy tonga za zany miteny anareo ianareo mananjanakalahy anaro ny zanakareo androany vehivavy endro hoe alaina de izy ngeny ohatrany tsy de tsara tare fa endry ve izy fa ny ainao mihitsy no avitra miankina amin'ny ainao zany mivadina hoe za taloha nisy olona zay ngeravana teo amin'ny varitra tomobile asana taloha nahita karazan'olona na andro zay ozy nareo varitra tomobile nanakalo tomobile taman'olona ka ity olona ity a misy volokely tena misy ohatrany tsaiko izy mazany sotry olona taitaitra zay de rehefa tonga tao aminay izy de izy zao mihitsy no fity tena tiako io mihitsy tena tiako de ozy ny dadany tsy mety eo magenta fa ohatra za mihitsy izy tena misy tsy mety de inona ozy nareo natakalo tao aminay amizay le tomobile netiny amizay le tomobile verina avy any izy ozy nareo nandonany nanaovany accident io tomobile io asa zay nanaovany tomobile io de menimena tamin'ny dalàna be tao an-trano amizay izy tena ka le tomobile natakalo an'le tomobile nefa lafonay de le tomobile an'le lasa tany zany ka le izy boîte automatique de mbola tseny mitondra ka amin'ny boîte automatique matsy mila vazarina no mitondra azy iny misosososo be ohatra zao iny de mila tsy mitovy amin'ny tomobile tsotra zany fitondra azy amin'ny boîte automatique vao engagé iny de mandroso iny de manitsaka frein izy ianao mitrongitrongisi'ny zavatra olona tany le tomobile de nentin'ny verina teo averina tsy mety afafamety de inona ozy nareo tara tam'izay misy zany olona irakay olona miaso eo aminay nandeha tonga tany an-tranony miaraka amin'ny mécanicien andeha amboatra le tomobile simba zany misy zavatra simba tsy navelany voaka tao am'izay ho ary avana aika izy rehetrarehetra ao amin'ny tokantrano io a ohatry zay daholy na dadany na tonton ka izy tanàna be de tonga de sy ny olona fafiny de natao rindra le olona tao le olona iraka avy aty aminay tsy navelany voaka tao ohatrany reny amin'ny film reny am'izay le ohatrany hoe olona le séquestrena reny zany itena ny vavady tena tsy voaketinareo tsy ambarinareo daholo le zavatra sao natao ohatra le olona namanay tam'izay de inona tsy navelany voaka tao amin'ny tanàna io tsy nanao liste be debe ty amboarina ty soloana ty atao zao liste efa ho 2 page forcé fotsiny reo rety reto am'izay tiny zany reto soloa ty koa nanao zao ty ohatra zao tafavoaka vela tao any le olona le mécanicien anay zany tam'izay fa efa nasenanao taratasy tao de tam'izay moa tsy nanaiky zany zay de hoe tena tam'izay reka ampiakarina tena hoe ampiakarina ny raha tam'izay satria tena tsy rary nanaovany le olona vaty aminay de tsy maintsy nandray fepetra zany zay tam'izay ampiakatra ny raha fa inona ozy nareo reavana tonga avany am'izay izy miaraka amin'ny vadiny mifampiresaka taminay mivady fa voateo le vadiny tonga de lamina ny rehetrarehetra miresaka amin'le vadiny anao tena misy miresaka amina anjely tonga de misy fahendrena zao ry izy mivady mialatsiny ozy izy le vadiny fa tena za no miteny eto fa tena diso izy zao le zavatra tsy hainy kory zavatra tsy hainy kory zany le nividiny nefa tiany tena manao hoanina tena tam'izay tena nisy Abigail tena tam'izay efa neka hoe hiakatra mihitsy ny raha fa no le vadiny zay tonga avy any tonga de ny lamina ny rehetrarehetra ary zay lehilahy zay tokony misaotra ny vadiny to de ny lamina le vao niditra tsehatra am'izay tamin'le izy nanao nakile tomobile taminay mbola tsy teo vadiny teo ihany fa tsy navelany teny fa noho nandray fitenena am'izay le vadiny de ny ravina treo to de ny lamina to de tsisy problème to de nazay ary ny lamina tsy nisy hoe nivezivezy nandeha fampitory indray ina moa zavatra mitranga ny vady tena silaka riavana ary teto no ny fahendrena nisy tao amin'ny Abigail alleloia le vao mivakitsika teo
nytony ny fahatezeran'i davida to dia tsy nyfonony davida azy zareo ary nga vitan'izay ihany miverina avy any izy adiny faina amin'ny tempolo ary abigela dia tonga tao amin'ny nabala kanjo indro nanao fanasana tao an-tranony izy taka ny fanasana mpanjaka ary fano ny fonony nabala tamin'izany ary mamy loatra izy ka dia tsy nisy nambarany vavy taminy na kely na be mandra-pazavany andro ary no maraina dia ka afaka ny mamono nabala dia nambarany vavy taminy zany zavatra etrany ka dia matena ny fony dia tonga taka ny vato amin'ny afaka filoana dia nasiany Jehovah nabala ka dia maty izy navarana azy zany zangina ame sakafo matena mena tany dony ny fanana atsika ino ty nataonao nanomboka teny etsika ny fony maty afaka folo andro maty ny adalany fa zao rehefa reny davida fa maty izy ka iabikela sady endro ny tsara tare tsy mendrika amin'ny nabala zany fa mendrika amin'ny mpanjaka dia nefarany nalainy davida vady ny fahendrenao raha nabavy atonganao ho vady ny mpanjaka alleloia anano ny fahendrena fa ny fahendrenao sady arovanao aina no atonganao any an-dapasoa any amin'ny lapasoan'ny mpanjaka ry havana mitodika amintsika rehetrarehetra androany hivavaka tsika androany mba hanana vady dendry avokoa tsika fa amin'ny Jehova fa ny vady endry afa amin'ny Jehova ary ny vady endry dia perla rara ny vady endry dia arena miavaka ny vady endry dia fitahiana miavaka alleloia ny vady endry dia araka le lazaintsika teo ny vady endry dia inona ozy izy any amin'ny 18-22 teo zavatsoa zay mahazo vady dia mahazo zavatsoa ary zay mahita vehivavy tsara ny tombany dia mihoatra lavitra no ny voangy fasika hivavaka amin'izao fotoan'izao hivavaka tsika ao arinan'ity iray ity alleloia ianareo rehetra zay efa manambady andao hivavaka ho an'ny vaditsika andao hivavaka ho an'ny tokantranotsika mety lehilahy ianao tonga eto toy zany hoe tena ny vadiko tena tsy manam-pahendrena hivavaka ho an'ny vadinao isika vehivavy ianao tonga eto mety nabala mihitsy ny vady ao tokantranonao ao miray trano amin'ny nabala ianao tena isy fitonanam-bavaka manokana ho an'ny tokantrano eto androany mety ianao reriny eto fa mivadinao tsy eto fa Andriamanitra maheno anao eto androany aorinantetitsika tena hivavaka ho an'ny tokantrano vavaka ho an'ny tokantranony mpivady mba omen'Andriamanitra atsika rehetrarehetra eto ane ny fahendrena ka isika dia zavatsoa ho an'ny vaditsika ary ny vaditsika koa omen'Andriamanitra fahendrena ka ny vaditsika dia zavatsoa ho atsika ary dia iodidina izy tokantrano iova manomboka androany dia izy tokantrano voadidiny fitahian'Andriamanitra alleloia dia omen'Andriamanitra anao le perla soa le perla rara alleloia le zavatra tsy misy mpanana ary ny fahendrenao anatinao ny fahendrenao anatin'ny vadinao hiaro aina sady hiaro aina no hitondra ny tokantranonareo ao amin'ny lapasoa aza diny fa isika koa dia vadin'Andriamanitra ary isika koa dia vady ho ampakarina ary raha Andriamanitra miteny eto fa zay mahita vehivavy tsara dia ny tomba mihoatra lavitra noho ny volamena Andriamanitra koa mila vady endry mila tsika endry andao atahotra an'Andriamanitra tsika rehetra fa vady ampakarina avokoa tsika rehetrarehetra anavaka anao any Andriamanitra dia anao ameanao vady zaza zay rehetra tsy manana tokantrano zay rehetra maniry vady hitondra mivavaka zany tsika eto rehefa avy eo fa hienohitra aloha tsika mila fanapairanareo ny famelabelarana sy ny toriteny androany misaotra anazy ny vady tao anatin'izay toriteny nafahana nitondra fanazavana teto zay hivavaka tsika rehefa avy eo ary nanderity manana sika fahendrena
mati ny fitiavako azy manersy mampitraka ay naiza tiafony izy manampy ay am fiainako Saini si sautra nariray nanme azy zava-tso maro mastamani izahiro nanaovana itirity fantenina ritrainana Jesosy napiray antsika izay tamatsika afayanane isetiaze mandewazay atao isilay zanakiniray ferunamandrakizay nama Kristi fokizy miamakis Jesosy ny fiainako Jesosy ny fiainako Jesosy ny fiainako Jesosy ny fiainako Sautra nariray nanme azy zava-tso maro mastamini izay manonanay faniteninao de tena fiainana Jesosy napiray antsika izay tamatsika afayanane isetiaze mandewazay atao isilay zanakiniray ferunamandrakizay nama Kristi fokizy miamakis Jesosy ny fiainako nataonay itirity hozaraina mpankafy nomenay am fotoko Jesosy napiray antsika izay tamatsika afayanane isetiaze mandewazay atao isilay zanakiniray ferunamandrakizay nama Kristi fokizy miamakis Jesosy napiray antsika izay tamatsika afayanane isetiaze mandewazay atao isilay zanakiniray ferunamandrakizay nama Kristi fokizy miamakis Jesosy ny fiainako Jesosy ny fiainako Jesosy ny fiainako Jesosy ny fiainako Alleluia. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoanandroany misaotrany amin'izany teninao zany Jesosy malala misaotrany amin'ny tenjana manginao anay teto androany dia matoky ahy Jesosy malala fa voarainay rehetrarehetra zany ary egnana Jesosy antefa amin'ny tsirairay avy na lahy na vavy fa dia tena hoe arena miavaka ao anay tokoa zany hoe fahendrena avy aminao zany Andriamanitra arena miavaka ao anay zany vady avy amin'ny Jehova izany ary takany voangy ambony lavitra tsara karazana ambony tombam-bidy ary tena hoe avy amin'ny Jehova tokoa ny trano ny tany ny materiel ny zavatra materialy rehetrarehetra dia avy amin'ny ray fa vehivavy vady eny kosa anao avy aminao Jehova no hoe Jehova Andriamanitra dia mivavaka aminao ho an'ny tokantrano rehetra izay miaino amin'izao fandarana izao
tokantrano rehetra zay mampandrosana zao fandarina izao mba vangio amin'ny fanahinao masina da le fanahinao masina mampifankaty ny mpivady rehetra amin'izao fotoana izao da ataovy mpivady mifankaty sy mifanaja ary mpivady tena hoe samy mahatsapa ny tombam-bidiny tsirairay avy tsy izy tsony zany vehivavy ataon'ny vadiny tsinotsinona zany tsy izy tsony zany lehilahy zay ataon'ny vadiny tsinotsinona ihany koa fa tena io mpivady mifameno sy mifanohana ho mpivady tena mifanakaiky sy mifankaty mifanaja mifanampy Jehovah'Andriamanitra io ny tokantrano rehetra zay tonga eto androany vangio ny vady lehilahy vangio koa ny vady vehivavy da ataovy tokantrano araka ny sitraponao Andriamanitra mba tsy isy zany lehilahy anambany ny vadiny na vehivavy anao tsinotsinona ny vadiny raha misy Jehovah'Andriamanitra fotoana mety mandalo misedra olana izy ireo mety misy tsy anasa mety mandalo ny olana rabola mety mandalo ny krizy isan-karazany fa Jehovah'Andriamanitra ataovy tena hoe tokantrano mifankaty izy ireo ataovy tokantrano tena mifankaty mpivady mifankaty dia miditra manaraka an'izay ny fitahian'Andriamanitra izay efa eo amin'ny anatin'ny tokantrano Jehovah'Andriamanitra dia tahio mba haharitra ny tokantrano ho mafy olona anjakan'ny fifankatiavana ary ijoroany ny seza fiandriananao eo voan'izany tokantrano zany raha misy koa eto Jehovah'Andriamanitra tokantrano rava dia ianao Andriamanitra no amerina an'izany ianao amonjy an'izany tokantrano zany ka zay rehetra lesika teo amin'ny fiainan'ireo mpivady ireo dia ianao anova sy anampy an'izany Andriamanitra anitsy an'izany ianao eo fitafaverina avokoa ny tokantrano rava misy olona eto tena hoe nilozany vadiny ny ranabavy mety efa samy mpanompon'Andriamanitra izy ireo rehefa ny dia nisaraka izy ireo ary mety mahatsiaro fa fahambaraka zany tokantrano zany maratra ny fo Jesosy eo averen'ireo mpivady misaraka ireo ataovy mifamerina ireo mpivady misaraka ireo ary ataovy tafavory tafakambana indray dia amin'ny voninahitra ny anaranao Jehovah'Andriamanitra ao koa ireo izay mbola maniry tokantrano mitady vady nefa Jehovah'Andriamanitra mbola tsy mety mahita an'izany hikasika an'izany olona zany koa ianao Andriamanitra dia meo anomany vady endry vady sahaza izany olona izany fa ianao mahatsapa fa tsy tsara raha irery tokoa zay fa mila omena vady sahaza ao izay rehetra mitady vady izay rehetra maniry fanambadiana tehiroso amin'ny fanambadiana dia ianao Andriamanitra nokatra lalana ho an'izy ireo amin'ny alalana zao fandarana zao ty vavaka androany ity Jehovah'Andriamanitra anokafanao lalana ho an'ny olona rehetrarehetra zay maniry tokantrano menao tokantrano tsara sy vanina sy tokantrano feno fahendrena sy fifankatiavan'Andriamanitra tsy to dia raina ny anaranao Andriamanitra matoky afa nikasika ny rehetrarehetra izany toriteny zany betsaka ny tsy voalazako Andriamanitra matoky kosa nefa fa mihoatra lavitra anao zay mba neritreretinay dia ho ataonao amin'ny tsirairay avy dia mamangianay ary kasio ny tsirairay avy misaotrany amin'ny teninao misaotrany amin'ny fandarina zay tsy tapaka androany fa dia tena nandroso tsara ho voninahitra dia ho anao rery ihany petraka aminao ty alinay ty ho alina femy fitsarana ka ny anjelinao hitombo manodidina nay tsirairay avy dia ifo zay raha pitso maraina miaraka amin'ny tombonandro mpavelomana vaovao hery tanjaka sy fahasalamana fifaliana ihany koa ho anao voninahitra mandrakizay dia vositsy dia afaritro amin'ny ranao afaka hitsaingo kana dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany ny anaran'i Jesosy any halleloia amen ivavatsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao ampandrotsika ny vavitsika makrina mivavaka ho an'ny firenena tahitopo raha nabavy makrina anao ny fitenena halleluia fahin'i Jesosy pastera dia fahin'i Jesosy kotsika ny rehetra mbola ianay vavaka dia mankasitraka ny pastera manome fitenena Andriamanitra renay masina toran'izindro mbola misaotra anao zahay Jesosy malala fa mbola nahazo an'izany Jesosy malala izay tieny Jesosy malala maniraka anay Jehova malala mitady fahendrenao Jehova malala apetraka finompiran-tananao Jesosy ny momba anay tsirairay avy Jesosy malala tany io ny tokantramonay teny momba anay Jesosy malala me fahendrena fona zahay ireo dia hitondra ny tokantramonay satria izany no
lalana tsy tohatra faranay tsisy mabe zany no ipetrahanay satria nititrevanao no handrakotronay Jehova malalo mifahendrenao ny mitokany taminay Jehova malalo Jehova mesaina matsiro sy fanany matanjaka tokoa zahay Jesosy malalo andrinanay izany natanterahanay nay tontolom-piainanay Jehova malalo ka tsy misy ady maro loatra amin'ny fiainanay Jesosy malalo Jehova mivavaka ho an'ny firenenay koa androany Jesosy malalo tsy miafiny aminao zany firenena tsara nay zany Jesosy malalo tianay zany firenenanay zany Jesosy malalo satria avy any ny firenenay Jehova malalo fa raha hanao koa ny tany zany firenenanay zany Jesosy malalo angatanay ny fahendrenay Jesosy malalo ilotsika amin'izany firenenanay zany Jesosy malalo na ny lehilahy matanjaka ao Jehova malalo nina rehetrarehetra ao Jesosy malalo fahendrenao miarotsavo any Jesosy malalo betsaka Jesosy ny mandre ny sarabadina Jehova malalo noho ny ady amin'ny tsy fifankatiavana tsy fisany fahendrena Jesosy malalo manaraky mitokany tany Jehova malalo malalo anjoany angataky izany fahendrenao izany Jehova malalo irotsika amin'izy mitokany trano rehetra ao Madagasikara Jehova malalo jereny ny ankizy Jehova malalo mba hitokany reny Jehova malalo satria ny fahendrenao nirotsaka amin'izany Jehova malalo betsaka koa Jesosy malalo ny tanora Jehova malalo na hoe mampalahelo tokoa ny tanora Jehova malalo manambady Jehova malalo miteraka tsy manana le zaza Jehova malalo jere manokana izy jireny Jesosy malalo jere Jesosy malalo lehilahy iray Jehova malalo manambady hoe manao hoe miteraka fotsiny Jehova malalo nefa tsy mikarakara ny atonany Jehova malalo Jehova malalo ahoana zay firenenanay zay Jesosy malalo anao any Jesosy ejeny izany firenenanay izany Jesosy malalo tanjiro izany firenenanay izany Jesosy malalo jereo ny tanora mbola tsy manambady Jehova malalo anao miahy izy rehetra Jehova malalo tanjiro Jesosy malalo ny firenenanay mifahendrena Jesosy malalo hoe ampideo firenenanay tsy mitiavana mifankatiavana Jehova malalo satria anao ihany no lohan'izany Jesosy malalo ampinarahany anao io firenenanay Jehova malalo anao na lohanay fireneny Jehova malalo mintsy matoko fa iahy an'izany firenenanay izany Jesosy malalo jereny any amponja ny mpanompo tanty Jehova malalo satria avy any amin'ny mpanompo tanty Jesosy angalala aminao avao Jehova malalo ndesiny hoe hitondra ody hoe manaiky sy nytaro Jehova malalo amin'izy ireny Jesosy malalo jereo any izany Jesosy malalo anao any anapatabaka ny atanymezina amin'izany firenenanay izany Jesosy malalo misy matoko fa anao any iahy an'izany firenenanay izany Jesosy malalo totsika finompilatananao ny firenenanay ny fiainanay tsirairay avy Jesosy malalo anao any itadina ary hitondra ny rehetrarehetra ho any amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy malalo amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomposy ny vavaka anaovako izany vavaka izany sotra Jesosy malalo alleluia amen alleluia makasitraka andranavavy nambidy somakriny tsika eto anatin'izay vavaka izay misaotra betsaka anao Andriamanitra manankirepasabonaky ny maro fitiao tamin'ny asan'Andriamanitra izay naotonao teto dia tahin'ny tompo mahereza tombozy sady mitombo fahasoavana misaotra antsika rehetra ihany koa tonga nahatra tefa lasalasa ny fotoanantsika androany lavalava ny fotoanantsika androany misaotra antsika nefa na desany ary naharitra ny hatrany farany Andriamanitra ny maro fitiantsika tsirairay avy raha mbola sy tonga dia amin'irao lanitra Jesosy ka tahin'ny tompo velonana soamantsatsia dia rapitso ndraintsika eo neto amin'ny sivy maraina nareo miaraka amin'ny mampino vavaka maraina amin'ny sivy sasany alina nareo miaraka amiko amin'ny vavaka fiambelona aza dimy fa raha afaka apitsika dia hiarika ny kilalao kelytsika indray ilay misy an'ilay question pour un champion kelytsika eto izay misy fanontaniana dimy ka izay mahavaly azy dia mahazo loka efa nisy anankiray efa misy mitondra loka hafa eo misy lamba hoany alleluia avy amin'ny ranababitsika Suzel any Suisse netiny avy any Madagasikara lamba hoany akoatran'ilay USB sy reny poketra ny vehivavy dia misy lamba hoany ihany koa afaka atao loka ho an'izay mahazo amin'ny kilalao-ntsika amin'ny zoma ka mianara lesona tsara mamaky baiboly sy reny tantara isan-karazany reny amin'ny baiboly fa ao anatin'ireny ihany nametrahantsika fanontaniana tahiny toparintsika rehetra mahereza daholo dia rahapisindrentsika miona topareo mba antsika tsirairay avy akiradio point radio 12345.com afahanao menonjapeo akiradio mandeha andro amanalina misy tolo-teresaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra fito ariva rapitso amin'ny folo maraina velonao zao fandaran'izao raha mbola te hihaino fandroana na tsy nahino hatrany voalohany dia tahiny tompo daholo mahereza alleluia amen